Miarahaba antsika vahoaka malagasy amin'izao andro sabotsy 20 ny volana febroary 2024 zao, andro manjombona sy maizina kitroka, andro mienatra, andro mifanitsakitsahana famonoana ny fahafahana sy ny fahalalahana eo amin'ny olom-pirenena malagasy zay mahonena tokoa satria efa nandihan' zany fanandevozana fanjanahantany zany isika ary mba nanantena fa efa niodina zany pejy mampalahelo ny tantara malagasy zany fa de indrisy mitomany fa malagasy ray, malagasy reny milaza azy ho ty firenena sy ty tandrazana no mahavita izao amin'ny vahoaka malagasy ihany. Na tamin'ny andron'ny fanjanahantany ary tsy nisy geja mafy sy eritreritra miaramila tahaky zao andro anio izao. 21e siècle taonjato fa 2020 mbola izao no manjoan'ny malagasy ka ny alahelo tamin'ny namoizana ny tanora mpianatra solofo tokony ho solofo dimbin'ny ala sy isolo toerana hitantana amin'ny fitantanana ity fireneny ity rahatry zay ndaosy ny fahafatesana dia tsy ninona fa mbola izay jadona izay ihany de tsy mifanajana ny zo fototra mampianatra eny amin'ny sekoly ambony, tsy fanajana izany hoe sata mifehan'ny sekoly université fanapara-pahefana herisetra namoizana hatramin'ny aina nefa fivoarana sy fanantenana fianarana mba nantenay aina ny navoy izany fianarana ambony izany no antoko no avy amin'ny firenena na firenena iza na firenena iza satria firenena tsy mandroso, tsy manana mpikaroka, tsy manana manam-pahaizana de maty akaranany na hanao inona na hanao inona fa de ho potika sy hikorosofahana. Zany no andanin'ny firenendehibe
miezaka ny voalohany eto ambonin'ny tany ity dia manosika ny fikarohana sy ny fianarana ambony ary ny fampianarana ny vahoaka amin'ny ankapobeny hikatsaka hatrany ny fandrosoana. Ny antsika mifanolotra amin'izany no mitranga. Ireo mpampianatra tsy mihena karama, ireo mpianatra tsy mihena vatsim-pianarana, de rehefa mijoro mitaky ny marina sy ny fahamarinana ary ny zony dia lasa fahavalo-pirenena. Ary tena izay tokoa ary mampalahelo satria raha ny tanora ho avy no raisina ho fahavalo de mamono ny tenanao anao ary tsy ny tenanao irery ny vononao fa ny vahoaka malagasy atapitrisany. Ka mbola mangidy ny fahoriana, mbola marary ny ratra ary mbola tsika, mbola tsy mikatona ny fery ny fanjanahantany fa mbola ireo ny taranany, taranaky galeny, taranaky galeny vaovao. Zay ny nandikako ny hoe TGV. Io izy io eto-ndrimotsika zao ro malagasy. Tsy misy na malagasy an'io rangahy io fa efa ny vazaha efa nanao sonia miaraka tamin'ny devoly, nanao fanarahana tamin'ny devoly mpanjanatany, de amono ny fireneny sy hivarotra ny fireneny. Ny raha tsika nahita hatramin'ireny fihetsiketsehana tamin'ny taona 2010 reny, rehefa miteny eto moa ny tena de lazaina mazava ho azy fa fahavalo-pirenena, mazava ho azy fampana ratsy sy mpanenjika fitondrana. Fa izao raha antsika mahita zao ry malagasy, tsy misy takona fenina, tsy misy zavatra foronina, tsingoy tsara ny tenanao, sokafy tsara ny masonao sy ny sofinao, jereo manodidina anao fa zao natao hoe fanjanahantany, zao natao hoe jadona. Ary mbola mangidy lavitra no fanjanahantany satria malagasy no mavita an'izao amin'ny vahoaka malagasy. Proof zany fa tsy misy fitiavan-tanindrazana zany, tsy misy zany tolony zany no nanaovan'io ireny fihetsiketsehana nentina namonona sy nanaovana fitaovana ny vahoaka malagasy ireny. Satria mazava tsy mamorona koa, mazava misy ny proof, misy ny oronan-tsary ary mbola misy ny vavolombelona mbola velona tany Ondratsiraka, fa izy mihitsy tena no nilaza fa ny firenena frantsay no nangataka azy anampy any Rajoelina anonganana ny Ravalomanana. Zay nanelingelina ny frantsay satria nijoro tena tia tanindrazana niaro ny tompontsom-pireneny vahoaka malagasy. Zany Ravalomanana zany ane tsy nisakana na inona ho an'ny frantsay. Frantsay no mbola voalohany parteneran'ny malagasy, Madagasikara, tamin'ny andro nanonganany azy, fa ny tsy zakany fotsiny de noho izy tsy azo ny sovaliny, tsy azo ny baikona,
fa nisokatra amin'ny firenena rehetra, sokatra tamin'ny Alemana, ny Norveziana, ny Amerikana sy izay rehetra nahitana ny fivoarana, mba tsy ho fehezina sy giaza amin'ny frantsay, amin'ny teny frantsay dia nivoaka sy nisokatra amin'ny teny pirenena hafa toy ny teny anglisy koa ny politikan'ny Ravalomanana tamin'izany. Ary zay tsy misy afa-tsy zay, tsy misy hafa ohatrany nataony Gbagbo dia miaro ny tombontsoan'ny vahoaka ivoariana ho an'ny Kadhafi, zay miaro ny tombontsoan'ny vahoaka libiana sy ny tombontsoan'ny Afrika iray manontolo. Zany hoe tsy azo avela misokatra ho any amin'ny fahafahana ny Afrikana, tsy azo avela ijoro sy androso ampiseho ny lalana ho an'ny Afrika i Madagasikara. Tamin'ny taona 2010 anie efa tapaka fa Madagasikara no handray ny ny fikambanam-bean'ny firenena Afrikana na OUA, voalohany indrindra teo amin'ny tantara Madagasikara zany, fa dia notapahana no sakanana izay ezaka sy fivoarana misy teto amintsika izay. Ny antony dia ny émancipation na ny fahafahana dia voarara. Ka hitan'ireo vahiny mpanjana tany frantsay tsara, Sarkozy no anisan'ny chef d'orchestre nitarika izany tamin'izy nitantana ny firenena frantsay. Hitany tsara lay fatin'olona tena manome an'le profil, zany hoe manana ny toetra ratsy rehetra ahatongavany amin'izany dia ingara-joelona zany, na hivadiky vizy na nivadiky ho vato, na ilazina na ilazinina dia mipetraka amin'ny profo ary mbola ho tsaraina na hoela na hoaingana. Fa olo ny frantsay io, ary ny mpanjana tany mibaiko sy mitondra azy, nanampy azy ary nametraka azy eo amin'ny toeran'io, raha izy rery tsy navitan'io. Tsy misy firenena teto ambony tany nanaiky ny legitimité ny mpanonga-panjakan'io afa-tsy la Frantsa. Sarkozy moa dia efa niteny hoe c'est un coup d'état. Resaka fahaizana politika sady mampiditra no mamoaka, fa ny antsika olona marary saina dia tsy miaiky ary tsy manaiky fananonga-panjakana. Ny fivorian-jareo mazava be mihitsy no laza fa tsy maintsy asiana accusation Ravalomanana criminel, zany hoe tsy maintsy hitadiavina zay fomba rehetra analana ny Ravalomanana teo amin'ny fitondrana. Dia reny olona nitaritiny netiny opefy teny amin'ny lapam-panjakany ireny, izy ihany nitifitra azy avy ao aoriana dia niampangana fa Ravalomanana no namevibaiko. Mbola eo ny tantara, mbola eo daholo ny expertise rehetrarehetra, mbola ho avy ny tsaran'izany rehetrarehetra zany. Fa maninona ty firenena itsika ity no tonga amin'izao?
olona iray no anton'izany. Rajoelina za moa raha manoratra ny anaran-drangah io tsy mampiasa majuscule mihitsy aho, satria tsy mendrika an'izany, tsy mendrika antsoina olom-pirenena malagasy, tsy mendrika ho antsoina ho filoham-pirenena malagasy. Ary za de efa niorakoraka tsy misy farany fa ny haute fonctionnalité rehetra, zany hoe ny fitantanana ambony, zany hoe tena poste saripady eto amin'ny firenena, ao anatin'izany ny filoham-pirenena, ao anatin'izany ny prime ministra, ao anatin'izany ireo minisitra, ao anatin'izany koa ny solombavam-bahoaka. Tsy tokony hankintona amin'ny olona manana zom-pirenena hafa na frantsay na karana na komoriana na ino, malagasy no tokony mitantana amin'ny Madagasikara. Zao no malemy satria nilefitra teo amin'ny lohan'ny tsirariny tsika sy ny mieritreritra hatramin'izay hoe natahotra fa hiteraka korontana sy ramandrika. Io izy io tonga any antsika io e, zaza tsy manatsiny, tambanivohitra tsy manatsiny, reny firifiry zay efa maty, tifirina mivonivonony reo zandary sy maramily reo. Tsy mampiravina ny olana mihitsy izay fieritreretantsika izay fa nanisaka azy fotsiny, ary namevahana ity olo tsy vaniny ity hiomana amin'ny zavatra ratsy indrindra mety iainantsika eto amin'ity Madagasikara ity, satria reha izao ny fandehany de hiverina hanao tolom-pahafahana isika, tolom-panafahana amin'ny Madagasikara eo am-pelantanany ireo olo tsy vanina vitsy, olom-bitsy ireo, sady tsy mahay mitantana firenena no mpivarotra tanindrazana, mpamono vahoaka, ary koa mpambotry firenena sy mpambotry tanindrazana. Ny vahoaka ny firenena mahantra fa diranovana, ny karama tsy mena, ny mpikarama tsy mena trosa, tsy mena karama, ny mpianatra tsy mena vatsim-pianarana, ny vola trosa 1 milliard de dollars natokana hiadina sy hanampiana ireo marefo tamin'ny valanaretina Covid-19, aza vitan'ireo tsy vanin'ireo no nanodina azy. Ny fangararana ny harem-pirenena efa tsy lazana intsony, io volamena tratra io. Io ny tratra fa amataonina maro no efa nivoaka nefa ny vahoaka nona mijaly anatin'ny fahoriana lalina ny firenena mantra indrindra eran-tany, de mba rariny izany. De mbola misy manamboninahitra miaramila, mbola mijoro miaro ny olo tsy vanina tahaka izany.
ny mpamono firenena, mpamon'olona tak'izao. Mbola misy ny fitsarana, ny mpitsara mbola mijoro miaro ny olon-dratsy dahalo mpamon'olona tak'izao. Ovononareo misy ve ty firenena malagasy ty e? Ho pitehinareo ve ny firenena? Zany olona mpitsara zany anie tokony miaro ny marina zany, tokony zany no fototra ijoroany ny fahamarinana sy ny rariny sy nitsy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny lehibe indrindra de ny lehibe ny lalam-panorenana eto Madagasikara na notre cour constitutionnel Ngiaraka Toarisoa tsy mendrika, tsara tsy mendrika ary tsy vanina, tsy valahary. Taizany eo nahita an'izany hoe mitombona fa tsy azo raisina, zany hoe tena saronanao ny vononao tanteraka ny marina, de zao ny vokany. Io ny vokany io, olo tsy vanina, mpandaingina, mpamitaka, mpamon'olona, io manjakazaka eto amin'ny tany sy ny fanjakana io, mampiasa tsy manana afa-tsy ny herisetra sy ny basy sy tafondro miaramila sisa iarovany ny tenany. Ny tenany oa satria tsisy rarahin'io zany vahoaka malagasy zany. Raha olona tena tondra ny firenena malagasy zany tsy hanao ny malagasy ohatr'izao. Raha olona nofidian'ny vahoaka malagasy zany tsy hanao ohatr'izao. Fa noho ny tsy fanajanareo ny marina, noho ny fanitsakitsahanareo ao amin'ny lalam-panorenana, reo mpitsara ambony isan-karazany zay sady mifatotra tanana matongotra, mitapo-maso, mitapo-bava, tazana fotsiny sy mijery ny tsirariny, ny famonoana sy ny fampitehana ny firenena malagasy. Mbola ho tsaraina amin'izany daholo tsika rehetrarehetra, mbola ho avy io izy io. Fa eo daholo zay rehetrarehetra zay hoe tsy fahaiza mitata, rafitra maimbo, zany hoe sistema maloto, efa tsy lavitra ny sistema mafia. Zany hoe petraka ihany ny fanontaniana, ahoana marina no nahatongavantsika amin'ny toerana tahak'izao, amin'ny zava-misy tahak'izao. Dia araka ny fianarana mba nataoko ary efa naverimberiko matetika fa manana problème psychiatrique, zany hoe manana olana ara-pahasalamana ara-tsaina Ngiara Joely. Mangony fotsiny ny hoe narcissisme exagéré, zany hoe fidedadedahana, fieverana ny tenany ho tsy mitovy amin'ny rehetrarehetra, no mahaino ny rehetrarehetra. Mangony fotsiny zany fa ny tena olana sy aretana na atao hoe diagnostika
azo antoka 100% mahazo ity olona ity tiranga misantoka sy misoloky naka fitondrana ankeriny tamin'ny alalan'ny herisetra, avy eo indray mbola nangalatra, nanao alabato sy fifidianan'olona tamin'ny fifidianana tamin'ny alalan'ny lista doublon. Tsy mbola nisy nahavita zany teto amin'ity Madagasikara enina teto ambony tany. Ny tena probleman'ny Rajoelina de izy natao hoe mythomane, zany hoe ny aretina mahazo azy de antsoina hoe mythomanie. Raha arahana tsotsotra ny fanazavana dia zao holazainy azo lazaintsika hoe tahirikevitra momba ny atao hoe mythomane, olona mythomane, olona marasaina zany. Le terme psychiatrique de mythomane désigne une personne présentant une tendance compulsive à raconter des mensonges et à inventer des histoires. Zany hoe ny olona mythomane dia manana tendance compulsive, zany hoe manana fahazarana zay tsy voafehy manosika azy hanao tantara valamaty, handaingy zany, ary ny aretina hoe mythomanie dia zao no filaza azy amin'ny teny mazava koa fa hazavaiko eo aloha. La mythomanie se définit par une tendance pathologique à avoir recours au mensonge sans même en avoir conscience. Eo indrindra ny olana irahantsika rehetra mahalala momba ity filoha ity, zany hoe mandainga akisy rano. Le fandaingany zay izy tenany raha tsy tonga saina ary tsy mahatsapa ny tenany hoe mandainga, zay ny mahatonga azy teny lazainy vo 2 minitra eo gratuit ny fitsaboana eny amin'ny hôpitaly Manarapenitra, afaka segondra vitsivitsy izy de efa mandà fa tsy milaza zany. Tsy miteny mihitsy izy fa hoe mamaim-poana, asa na tsy mitovy le mamaim-poana sy ny gratuit aloha na ahoana. Iny ny ohatra akaiky, ary ny olona voan'ity aretina hoe mythomanie ity na mythomane ity dia tsy tonga saina velively amin'ny zava-misy, zany hoe ao anatin'izay bulle na eritreritra diso, azo lazaina hoe délire mihitsy zany, efa tsy mifandray intsony amin'ny zava-misy iainany, zany hoe déconnecté de la réalité, efa misy karazana dépersonnalisation, zany hoe lay
olona ao anatin'ny tontolo, zany hoe mahatsapa fa mbola mitehaka amin'ny tany ny tonga, efa tsy avy, efa tsy ao aminy intsony zany, ary ny zava-doza de tsy tonga saina am'izany izy. Io no mahatonga ny zavatra rehetra mifototra tranga eto amin'ny firenena io no mahatonga ny zavatra rehetra mivadika, tsy mandeha amin'ny laoniny fa mifanohitra amin'ny zava-misy, mifanohitra amin'ny olana amin'ny tranga eto amin'ny firenena no ataon'ity filoha ity. Tsy alala mandrakizay izany hoe priorité, tsy ho fatany mandrakizay zany. Olona salama saina ve ianao de hitanao fa na de herinaratra entina anazavana ny isa-tokantrano aza tsy voafehy, de resaka tramway, zany tramway zany tompoko par définition, zany hoe araka ny fahafantarana azy dia mandeha herinaratra. Nona ny vahoaka, sahirana ny vahoaka, angalarana ny harem-pirenena, ny volamena, ny andramena sy ny sisa. Olona tonga saina ve de havita zany? Volam-bahoaka trosa amina miliara, zany hoe firenena efa miaina amin'ny trosa, zany hoe trosa zany anie zavatra misy antoka e. Ny firenena io no hypoteky antoka ao anatin'io trosa io. Olona misaina, salama saina ve de vita mbola hanodina ny vola trosa zay efa mandatsaka anaty hitsoka ny firenena. Ka eo no olana voalohany amintsika malagasy dia ny tsy fahasalaman-tsaina an'ity rangahy ity, zay antony voalohany indrindra na cause principale izao olana politika, ekonomika ary sosialy tsy manam-poroa eto Madagasikara izao. Olona salama saina mijoro, mitokana, nanome anarana, zany hoe nanao batisa zaridainan'Ambohijatovo ho kianjan'ny demokrasia, de io hitatsika androany io idiny tanteraka. Ny sany ndraiky io mbola misy marary saina anankiray ko mbola tonga nanampy azy hoe navadika zaridaina botanika. Zaridaina botanika amin'inona? Tsy ampy ve ny Ariatsibazaza? Everinareo fa gaigy nareo marary saina fa tsy gaigy velively ny vahoaka malagasy, tsy ahafantatra ny manodikodonanareo ny lohany malagasy, ny fanalikanareo ny vahoaka malagasy tahaka zao. Zany resaka parka botanika zany na zaridaina botanika zany tsy ambony lavitra noho ny demokrasia zany, na ny fahalalahana sy ny fahazoana amin'ny hevitra. Na ilazy iny nareo na ilazy iny nareo
Ary zany zaridaina botanika zany tsy mila fitaovam-piadiana miaramila. Inona ny ilaivana an'ireo ao? Inona ny ilaivana an'ireo fitaovan'ireo eo? Fa de io ry malagasy raha tsika mahita io fa seho tava miambodi rajoely, tena rajoely aminy sady marary saina no tsy mahay mitantana. Ary koa tena zava-doza dia mifanohitra amin'ny zavatra ataony, ny zavatra teneniny. Io raha tsika mahita io, hainy tsara ny nampiasa miteny amin'ny kianjan'ny 13 Mai. Raha tsika nahita aloha izy sary vao navoaka voaingana teo, izy misy namevaika eo ho alaintsika ny fahefana, tsika tsy anaiky ny jadona, nefa izy teny soa tsara teny amin'ny kianjan'ny 13 Mai izany sakana azy teny. Misy maramila ny Ravalomanana teny ny sambotra na ny sakana andareo. Voatsela tamin'ny 2024 le resaka député fanavoza, mbola ry zareo eny mbola tena naty doniketrika an'iny. Reny betaim-bava hoe zay ny patron lahy, anay ny fanjakana, zay ny baiko ny lahy. Zany ny demokrasia. Demokrasia ny lomboto, demokrasia ny jadona. Zany zavatra mifanipaka sy mifandaka zavatra ataon'ireo sy ny zavatra teneniny. De io raha mahita io, izy miakatra eny amin'ny 13 Mai tsisy olana, tsy anakirotam fanjakana, tsy anao inona, nefa dia ny raha nahita fa nalainy fahefana. De tsy misy hafan'izany satria mana amin'ny ratsy nataony, de izao ny zavatra mitany. Ka mifoaza sika ry malagasy, mifoaza raha tsy teo voafatotra sy hijaly mandrakizay ty firenentsika ty. Vonona mijoro hatramin'ny farany hiady ny fahafahana sy ny fahalalahana zay efa namoizatsika raha namoizatsika ray aman-dreny efa ho anjato taonany maro zao. Ka tsy ekentsika no veromaina zany rehetrarehetra zany noho ny etraketraka sy ny agegina olona iray sy olombitsy miaraka aminy. Mangataka anareo mpitandro filaminana, nareo manamboninahitra, sokafy ny sainareo, mandinihy teny. Ianareo mpitsara torak'izay koa, adidinareo miaro ny fahamarinana sy ny marina eto amin'ity firenena ity. Adidinareo miaro ny lalàna, tany-tandalàna zay no andraikitra nanaovanareo fiainana. Ianareo mpitandro ny filaminana, adidinareo miaro ny firenena, de ny vahoaka ho aminy zany sy ny fanana. Fa tsy olombitsy na olona iray marary saina manaonao foana. Mbola tsy hitanareo ve zao zavatra atao zao e? Firenena mahanitra indrindra eran-tany nefa volamena mivoaka, tsy afaka manazava akory ianao amina lehibe ny fitondrany hoe iza ny nangalatra an'ireo volamen'ireo, mbola any amin'ny tany hafa indray nanao ny fitsarana. Mazava ho azy sy miteny ho azy zany
matoa nareo tsy mahatafaboaka, tsy mahazava ny tena misy de ianareo no anatin'io halatra fanondranana rem-pirenena io. Matoa nareo tsy afaka manamarina fa aiza nakaiza ny vola miliara de dolara de ao anatiny ny fanodidina nareo. Firifiry reo voasangotra amin'io raharaha io de miala maina, vitavita ho azy fotsiny. Zao tsy manaiky intsony ny malagasy fa mijoro miara-manonja ny vahoaka, tsy anaiky intsony ny jadona sy ny herisetra miaramila, tsy anaiky intsony ny fanjakazaka'olom-bitsy. Ary taom-pamaranana dia mivavaka ho an'ny tanindrazana fa efa naseho ny vahoaka malagasy ny fahasarotam-piarony amin'izany fahafahana sy fiandrianam-pirenena zany. Vonona moy ny ainy ho an'izany ny malagasy rehetra ary tsy anaiky nahoviana ny vola, ny jadona sy ny keja ary ny fanjanahana ataon'ny malagasy mitovy aminy. Mahireza ry vahoaka malagasy, masina ny tanindrazana.